Delegaciona misa 7 no avy eto Madagasikara manomboka rahampitso izay ivory etsy akoron-drano mandritra ny fivoriana andian'ny fahasiviny GIC na ny groupe international de contact eo anivon'ny vondrona afrikanina. Anisany hodiniana ny fanarana ny sazo amin'ny Madagasikara. Tsy azo adinany koa ny lafiny ara-toekarena izay ahafahana misokatra amin'ireo fireneny rehetra. Vola mitetina hatrany amin'ny 230 ravitra euro no famatsim-bola omen'ny vondrona Europeanina amin'ny alalan'ny FED faharaka 12. Atokana ho an'ireo firenena ao amin'ny ACP ny 20 faingo iray lavitra euro amin'ny teto-polo io. Nahitana fiakarana teo amin'ny 7 lavitra euro izay famatsim-bola azo izay raha oharina tamin'ny FED 10. Tolapaty misy araka amin'ny 100 no tratran'ny zandarmarim-pirenena tao Mbuimanga Atsimo distriky Fanadina. Olona enina no tanàna ponja Vonjimaika tamin'ity raharaha ity. Ny fitoriana napetraka ireo tompom-pasana no nahafahana sambotra azy ireo. Fanatanjahantena mampiakatra ny adrenaline ny karazany maro izany toy ny hoe shoal elastique. Ity fanatanjahana ity izay norom-bain'i Colin Phillips nandritra ny telo tamin'ny zava-bita miavaka maneran-tany. Tao anatin'ny 420 nahavitany fitsambikinana amin'ireny elastika ireny miisa 250 miainga avy eny ambony cru efa ho 400 metatra. Ny andindinin'izay avy hatrany. Tsy hoe ilay intsony dia ho tonga ny fahatezerana farany. Andraraka loza eto an-tany Andriamanitra miomana dia izao azy ampy izay ny fitapitaka rehetra miala amin'ny fampianaran-diso fantaro ny mara. Inona ny fivavahana ankasitran'Andriamanitra ankehitriny momba ireo faminaniana rehetra teto Madagasikara ary ireo zavatra ho avy ngavary ao amin'ny gymnase ANS Ampeflo ny sabotsy 7 marsa amin'ny 7 ramaraina. Tsy afeniko anao ny mara. Sabotsy 7 marsa amin'ny 7 ramaraina ao amin'ny gymnase ANS Ampeflo. Tsy maintsy mandresy ny fahamarina. Ity natao hoe dalina saniplaty kabone madio mora diovina satria namboarina manokana ty kabone dalina saniplaty ty hanamora ny fandehanany loto ho any tosy sy ny manodidina be masoandro ankady manga fiombonana andranona ohatra ambodrapeto sy ny sisa efa tonga eto aminareo ny kabone madio manatona anyreto toeram-pivarotana ireto. Kabone madio misy karazany hafa maro isafidianana. Zayahay. Tonga soa ato anatin'ny vaovao lehibe ny Kolo TV tompoko lasy tompoko vavy amin'izao alina izao manasanao mpanajana indray anaraka izany hatramin'ny farany. Ny vaovaon'ny politika avy hatrany no anomboantsika izay fampalalam-baovao izay taorian'ny dian'ny filotany ivelany dia tsapa fa misokatra ho an'ny firenena vahiny Madagasikara izay andray ny fivoriana andian'ny fahasivy ny GIC na ny groupe international de contact eo anivon'ny vondrona afrikanina. Taorian'ny fifidianana nisy izay nanapinina sy nandraisan'ny GICM anjara dia mbola tafiditra hatrany ao anatin'ny dian'ireto delegaciona ireto ny fanaraha-maso ny raharaham-pirenena malagasy. Itovy Rakotondravony no mitondra aminao ny andinindininy izany. Delegaciona misa 7 no avy eto Madagasikara manomboka rahampitso izay ivory etsy ankoron-drano mandritra ny roa andro. Hitarika ny delegaciona amin'izany Leonardo Sisano izay nitarika ny fanenany alanina teto Madagasikara sy ny komisera miandraikitra ny filaminana sy fandriampahalemana Ramtanana Lamamra. Ankoatra izay dia eo ireo mpikambana maharitra nivon'ny filan-kevitry ny fandriampahalemana ahitana ny solitena sinoa, frantsay, Angletera ary Etats-Unis. Ho avy ankoa ireo solitena izay niaraha-miasa tamin'ny Madagasikara hanatrika ny fivoriana dia i Allemagne, ny Japonais, ny Kanada ary ny Suisse. Ho avy rahampitso ihany koa ny solitena ny SADC sy ny COMESA, ny komisiona Oceane Indiana, ny vondrona Afrikanina ary ny vondrona Europeanina. Raha ireo anarana ireo no re dia tao anatin'ny fanelanelanana avokoa no ny antsehatra teto Madagasikara. Noho izany, tsy azo lavina fa anisan'ny odinena mandritra ity fivoriana andian'ny fahasivy ity ny fanalana ny sazo an'i Madagasikara. Tsy azo adino ihany koa anefa ny lafiny ara-toekarena izay ahafahana misokatra amin'ireo fireneny rehetra. Raha ho an'ny mpanao politika izay nantonona dia mbola ny fanaraha-maso ny ezaka vita taorian'ny fifidianana no mpana n'ity fivoriana ity.
Madagasikara raha teo izay efa tavaverina anatin'ny rafitra manaraka ny lalam-panorenana ka azo inoana ny fanampiana indrindra eo amin'ny fifanakalozana ara-barotra. Fahasaterany marina fa efa firenena mitsangana vaovao araky ny fifidianana izay nataontsika fa za zany mahita hoe raha raisina amin'ny lafitsarany dia hoe na izy anao tatitra amin'izay zavatra vita na hoe ny asa natao teto nandritra ny fanelanelana na tonga atsika na avitana le fifidianana na ihany koa hitady fiara-miasy vaovao satria ireo mpiambana mozika ireo ange firenena maro isan-karazany. Raha tsy hivina tsy nandray anjara tamin'ny fivorian'ny JKM hatrany Madagasikara nandritra ny tetezam-bita. Taratra kosa ny fanekenan'ny Madagasikara ny fandraisany ny fivoriana tahaka izao. Mazava ny filazana gazety nataon'ny filohan'ny komision'ny vondrona afrikanina Kosa Zanand Lamini Zuma ny fankasitrahana ny fitondrana malagasy amin'ny fampiatrenoana nyity fivoriana andia ny vasivity. Eo amin'izay pejy politika izay hatrany raha tokambola mampiantso ireo mpisehatra eo amin'ny fampihavanana rehetra ny eo anivon'ny FFM na ny filan-kevitry ny fampihavanana malagasy dia mbola tsy fantatra mazavatra eto ny fampihavanana marina izay tiana ho tanterahina eto Madagasikara ankilan'izay. Tsy irefeo intsony ireo ray aman-dreny ampanahy izay mamolavola ny fampihavanana ihany koa. Tovrakotondravony hatrany no mitondra ny fanajadiana mikasika izany. Ohatra kaiky tsy azo ditsita ny zavantranga tsy almaina na dia vanim-potoana samihafa aza ny teolosy ny ankehitriny. Mbola mitohy mihaza sy mitady an'ireo nahazy na vita na fahotana mahafaty tany an-toerana izy ireo ankehitriny ary navita nanova tanteraka ny fireneny taoriana ny fitondrany Hitler. Lavitra angamba ny famitahana na izany aza na ahitana soritra izany fa ny firenena matanjaka dia tsy azo ahorona be fantany amin'ny famafana tsotra izao ny eloka tsy nentina nataony ny mpitondra teo aloha. Ho an'i Madagasikara raha nihevitry ny mpanao gazety mpahay tantara iray ny visian'ny olana fototra eto amin'ny firenena nefa ny fanafenana na ny tsy fanekena izany no fototry ny olana. Eo aloha ny fampiarana ny politika tsy mifanaraka amin'ny kolotsain'ny malagasy izay mifandimby teto fa eo ihany koa ny resaka foko izany. Fa na tokony fantatry ny malagasy rehetrarehetra ne talohan'ny fanjanahantany dia fa nisy olana teo amin'ireo foko samihafa nisy teto Madagasikara nisy anie niady nataony merina sy ny sakalava ohatra, nataony sakalava sy ny foko hafa, nataony foko maromaro teto Madagasikara izay niady ary reny zavatra rehetrarehetra reny rehefa manaiky isika fa nisy zany zavatra zany. Fa kosa ao anatina firenena anankiray isika ary mandroso any amin'ny hoavy tokony ho mamirapiratra ary rehefa manaiky an'izay olan'izay ary miezaka hoe inona amin'izay ny zavatra atao amahana olana dia angamba mety tonga ohatran'ny any Alemaina ihany fa ny olana eto Madagasikara raha vao miteny hoe olana indrindra eo amin'ny foko isika dia mandà foana hoe tsisy zany olana zany fa ny fihavanana ny fihavanana ny fihavanana. Manoloana ireo rehetra ireo misy ny fototra iorenana ary tsy mijery ny lasa intsondra malagasy dia ny tantara izany izay tokony angalana anatra. Zary lasa fomba fanao ny kolotsaina ny fitsoahana ny velany sy ny fanaovana sesitanin'ny tena na dia tsy misy fanenjehana aza. Ireo izao ny fomba fanao eto Madagasikara. Ankila moa tsy izay tena manana ny olana ara-politika marina tsy naloto tanana no afaka mahazo ny famitsoran-keloka mba hahafoana ny tsy maty manota. Ohatra ka eloka, tena eloka le izy voararany lalàna, nisy von'ny olona, nisy zavatra toy izany, alatra fanao nanodikodina volam-panjakana ohatra, tsy tokony hisy ilay tsy maty manota. Fa raha ohatra ka hoe le eloka ao anaty faraindisosina nataony dia ny tsy fitovizana hevitra ara-politika dia tokony ho hisy tokony ho jerena hoe ahoana no ampodinana reny olona reny. No ireo rehetra ireo dia ny fametrahana ny mpanohitra amin'ny toerana ahafahany Madagasikara mampisy ny antsoina hoe fidivian-danja amin'ny fitantanana ny firenena mba tsy hampisy intsony ny fanongana hampanjakana. Mainga amin'izany ihany koa ny fampihavanana hita maso efa mipetraka araka ny lalàna ifanomezan-danja ny mpanohitra azy io ankehitriny anefa eo amin'ny fanatanterana azy no hita fa malaindaina ireo mpanao politika. Eny amin'ny anteny meram-pirenena eny kosa indray dia misy 420 ireo solombavambahoaka tsy miankina mivondrona ao anatin'ny UD. Izy ireo dia nanatevin-darana ihany koa ny PMP na nivondrona manohana ny filoha-pirenena raha ny nambaran'ny filohan'ny androany. Dia tokony ifanahatsahana ny isan'ny seza azo ny antoko eo anivon'ny anteny meram-pirenena no firafitry ny governemanta mba hisian'ny fifandanjana efa ho herinandro izay no nitsangana ity vondrona ity saingy izao izy ireo vao nanambara tamin'ny fomba ofisialy izany raha nambaran'ity UD ity hatrany dia izy ireo no maro anisa indrindra eo anivon'ny anteny meram-pirenena.
mipetraka eo amin'ny sehatry ny gouvernemanta sy ny parlemanta zany ka ho anay zany a dia mieritreritra zahay fa tokony ho isy ny fifanojona na ny proportionnalité ao amin'ny parlemanta sy ny gouvernemanta zany hoe ny vondrokery hita ao amin'ny parlemanta zany a dia tokony hitovitovy amin'iny ihany koa ny sarisary hita any amin'ny gouvernemanta mba isian'izay a fahamarinany toerany institution zay. Fa mitsangana mitondra ny etaetany avy amin'ny faritra ifotony ny plateforme des associations amis fikambanana izay mpanao asa sosialy eran'ny Madagasikara tsy mianana amin'ny asa sosialy fotsiny ihany anefa ny asa ifatohana fa eo ihany koa ny fitondrana ny feon'ny vahoaka mikasika ny raharaha politika ao anatin'izay indrindra dia mangataka amin'ny filoham-pirenena ny Ami FM anatanterahana amin'ny aingana indrindra ny fanendrena izay ho prime ministre voalohany ny gouvernemanta ny republika fahefatra tsy afaka miandry ny fiainam-pirenena ary efa ela loatra ny fiandrasana hoy izy ireo antony ilana ny fanendrena aingana izay arahantsika ny fanampim-panazavana mikasika izay. Ny plateforme des associations amis tsotra ny mazava ny amarany miandry ny vahoaka mararo ny vahoaka nona ny vahoaka mila atsangana haingana ao anatin'ny fotoana fohy ny prime ministre zay anisan'ny androm-panjakana lehibe ampiodina ny machine administratif rehetra misy eto Madagasikara koa mbola verina etaona ihany fa ao no prime ministre afaka hiara-iasa amin'ny filoham-pirenena era-jonary mampianina tompoko no apetraka eo raha tiana ny ampandrosoana Madagasikara anatin'ny fotoana fohy raha tiana ny ison'ireo mpamatsy vola isa tokony. Fa ivadika pejy toe-karena kosa indray isika 7:7 ny bolabolan'andramena tratraka voisa tafiditra ao anatin'ny trafika teo anelanela ny 17 Desambra 2024 hatramin'ny ity volana Martsa ity manampy ireo roalina mahery izay efa nogiazana hatramin'ny taona 2022 tsy mbola fantatra mazava nefa amin'izao fotoana izao nisan'ireo andramena efa nogiazana izay mbola tafavoaka ny toerana nitazonana izany efa mandeha ny fanomanana ny fanisana ireo tavela taorin'ny trafika isan-karazany izay fantatra fa nampiena ireo tahiry nogiazana ireo fanadihadiana makasika izay. Araka ny nambarany teo anivon'ny Alliance Vargasy 7 tapitrisa ariary 70 tapitrisa ariary ary 20 tapitrisa ariary no hofan'ny sambo telo ampiasaina ankehitriny amin'ny fisafona ny sistra masin'i Madagasikara iadina amin'ny trafika ny andramena. $7,000 kosa ny hofan'ny fitsiriana amin'ny zanabolana izay mbola hofaina manokana iray hetsy dolara ihany koa fa ny tena manaitra dia nahafantarana fa ny 570 isan-jato ny vola ampiasaina amin'ny resaka bois de rose io dia ho tambo-karama na volan'ny miaramila avokoa. Vola be araka izany no atotona amin'ny fiadiana amin'ny trafikan'ny andramena. Hatreto mbola nitoy ny fanondranana antsokosoko. Nahitana taratra izany ny fahatratrarana 7,7 hatramin'ny volana Desambra 2022 nisy tamin'izy ireo no efa tafavoaka tany amin'ny firenena hafa toa ny Zanzibar izay tratra ny 12 Febroary 2022 teo. Efa nisy kosa ny ezaka tamin'ny famerana izay trafika izay. Misy fepetra telo lehibe ngamba ny fandraisana. Ny voalohany le fanaraha-masina sistany. Ny fanaraha-masina sistany dia le fanitsenan'ireo sambo antsantsa, volazara, tendrimaso. Fa misy koa fifanarana natao tamin'ny resaka image satellite zany mba ahafahana manitsika aingana le sambo sy ahafahana mijery izy le sambo be mitondra an'ireny bois reny. Ankehitriny efa fantatra na ny lalan'le sambo be reny ary ny farany tao anaty fepetra niraisina dia le fandrindrana asa. Fandrindrana asa izay hita kosa hoe mihatsara zany ankehitriny satria nampidirina tao anatin'ny fivorian'ny comité de pilotage ireo andian'olona tsy ataoko hoe andian'olona fa ireo olona izay tokony andraikitra amin'ny fanenjehana ny bois. Olana hatramin'ny atomboan'ity resaka andramena ity kosa ny tsy fisian'ny atotanisa mazava mikasika nisan'ireo bolabola voatazona sy nigiazana. Hatramin'izao nitoy izany olana izany fantatra fa efa maro ny andramena nivoaka tamin'ireo toerana nitazonana azy teo aloha efa manomboka atsoatso kosa ny famerenana ny fanisana.
ia ny fanisana ny stock de badro dia efa vita ny fikarakarana rehetra satria misy entreprise ny recrutena ahafahana milokalize an'ireo stock saisie rehetrarehetra misy eto Madagasikara sy ny fomba moahana azy ivela Madagasikara ary koa hijery ny lalàna entina hanampanarahana an'izany zavatra zany fa ny fanisana tena toerana hoe fa nisy fanisana maro ny fanisy fa atao anatin'izay ataontsika hoe fifidianana sy période de flottement zay dia nisy ekena fa nisy ny stock de bois nivoaka ka mila mbola iverenana zany atao le fanisan'ireo fa mitindray mitoraka ty fa manaraka an'le zavatra préconisé nataony recommandé van'le étude nataony le entreprise privée mikasika ity olana ity misarika ny sain'ny fiarahamonim-pirenena eo amin'ny sehatra ny fiarovana ny tontolo iainana ny mikasika ny famotsora-keloka ho an'ity sehatra ity nambarany filoha Ery Rajaonarimampianina tamin'ny mpanao gazety vahiny nandritra ny fitsidihany tany ivelany. Mbola olana ho antsika ny fampiarana ny lalàna amin'ireo ati-domikotroka ny fanondranana antsokosoko ka tokony ho azavaina ny saina mikasika ny fampiarana izay famotsora-keloka izay. Vokatra noho io lesika io ny fiainana an-toeran'ny tahirina andramena eto amintsika efa ho telo volana izao. Fa hijanona eo amin'izay sehatry ny trafika izay hatrany isika saingy resaka kosa ireo biby velona mampivarahontsana ny tarehimarika fantatra mahakasika ny fivoahan'izay biby velona antsokosoko izay eto Madagasikara somary mavarinany hoe kely dia kely ny tarehimarika hita sy mivoaka an-gazety ay analiny maro ny biby mivoaka antsokosoko eto amintsika ny fanesy ny fatratrarana fikasana anondrana sokatra antsokosoko tamin'ny tsy volana ity teny amin'ny seranam-piaramanidiny Ivato mahatratra nalina eo isan-taona ny sokatra tratraka i Bangkok ny firenena ahatrarana izany matetika iondranana izay sokatra izay ny andindiny izay hoentiny Niando Randrianarso. Hatramin'ny taona 2024 tsy mitsatra ny fahatrarana sokatra ka saina ahondrana antsokosoko mankany ivelany. Nahatratra 5,707 notratra teo anelanelany taona 2024 sy 2024. Sokatra miisa 3,20 kosa notratra ny taona 2022 raha 7,707 ny taona 2022. Ireo karazany antsoina hoe radiata moa tena betsaka amin'ireo sokatra tratra ireo. Azo heverina araka izany fa tsy endemika intsony na hoe tsy misy afa-tsy eto Madagasikara ireo biby ireo fa efa misy any ivelany ihany koa mazava ihany koa fa efa nanomboka nandritry ny fitondrandra valomanana marika ity resaka ity ary nitohy hatrany izany. Tsy vitan'izany fa nisy ihany koa ny fahatrarana vokatra avy amin'ny sokatra toy ny hena 100 kilao ny taona 3,20, 20,513 kilao ny taona 4,20, 12 taona ny taona 2020, menaka 3 litatra ny taona 4,20, henan-tsokatra nasaly 20 ny taona 20,20, 7,700 ny taona 7,20 ary 12 kitapo ny taona 10,20 izany hoe mahatratra amin'ny 20,9 taona. Ny nahavariana tsy nisy fampitam-baovao mahakasika izany nataony tompona andraikitry ny ladoany na ny ministeran'ny rano sy ny ala na ny ministeran'ny fiompiana teto hatramin'izay ary azo tombanana mihitsy fa nisy hatrany ny firaisana tsokombakomba ka mazava zao fa tsy azo sarobidiana na ny volamena no lasibatra teto tao anatin'ny 4,20 taona zao fa hatramin'ny biby manan'aina ihany koa. Ireo sampandraharaha vahiny sy ny any ivelany hatrany vao mahatratra ireo biby ireo. Tsy fandrefiry ihany koa ny hoetratra ny patron be mpandony vola sy ny mpanao fery fa ireo mpampita sy mpitondra izany fotsiny no tratra matetika. Trano maizina 5 hatramin'ny 4,20 volana miampy lamandy arivo sy enalina sy 10 hetsy hatramin'ny 7 hetsy sy 10 tapitrisa ariary no sazy nampiarina tamin'ireo efatratra. Nisy ihany koa anefa ireo antoataratasy tsy hita ka tsy nahafana namantatra ny toy ny raharaha. Eo amin'ny lafiny fiarin-karena dia efa jato karazana mahery ny vokatra avy eto Madagasikara no ahondrana ny Inde voamaina sy anitra no maro amin'izy ireo vokatra tsy voahodina avokoa no alefantsika amin'ity firenena ity raha toa ka ny vokatra indiana mameno ny tsena amin'izao fotoana izao dia vokatry ny indostria avokoa efa eo ampamolavolana ny tetika rehetra amadihana ny zavamisy ho amin'ny tombontsoan'ny firenena isika amin'izao fotoana izao. Fanaty Adinary. Tsaramaso, katsaka, voanemba, voanjo, lavanilina, tamotamo, santonany amin'ireo vokatra efa jato ahondra ny Madagasikara makany Inde ireo.
tamin'ny taona 2024 ray alina taona mahery ny voanaimba fotsy naondra ny orinasa indiana iray ampolo nyireo orinasa manao izay asa fanondranana izay ary miara-miasa amin'ny mpanangom-bokatra isaky ny faritra izy ireo ny vidiny apetraky ny mpanangom-bokatra arak'izany no akana ny entana any amin'ny mpamboly arakaraka le atsara ny kalitaon'le entana zany no amerana an'le prix dia mba zay mihitsy no angalana amin'le mpanangom-bokatra zareo zany efa manana ny prix ampangalany zareo dia amin'izareo zany no mifampiraharaha zany hoe tsy mahafanty antoka ny malagasy zany satria fiaraha-miasa le izy antoka ny firenena anankiroa dia tsy hoe kory hoe alefa ny velany dia atao gabararaka be le prix tsy izay mihitsy na eo azy zany mbola vokatra tsy nahodina izany hoe tsy misy takalombidy miverina amin'ny fanjakana sy ny mpamokatra no alefantsika any amin'ity firenena ity izy ireo izay mandefa entana maro eto amintsika efa samy voahodina sy vokatry ny indostria avokoa ho fanarenana izay zava-misy izay efa misy ny baikajy apetraka tshery première ny aondrana fa zareo araky ny hitasika vokatra efa voahodina ny tonga eto amintsika dia niezaka atao amin'izao fanantonany firenena anankiroa zao dia ampiena zany elanelany zany satria sika koa mila manampy valeur ajoutée amin'ny vokatra vokarisika dia zareo anisan'ny famatsiana ataony zareo amin'ny mpandraharaha malagasy dia ny fitondrana nireo fitaovana madinidinika mety ilain'ny mpandraharaha malagasy ahafahana manatsara ny vokatra sy ahafahana mahatratra fenitra zany amin'ny fanakalozana iraisam-pirenena hatramin'izao mbola betsaka lavitra ny entana ampidiritsika avy any Inde raha oharina amin'ny entana ondrana ho any amin'ity firenena ity mbola mitongilana manome tombony kokoa ity firenena vahiny ity arak'izany ny mizanam-barotra eo amin'ny rotonta isy ny fananganana ny tranobe ny varotra malagasy sy indiana anatsarana ny fiaraha-miasa amin'ny fiarahantsika miasa amin'ny anivelany izay hatrany dia famatsim-bola mitetina hatramin'ny 100 tapitrisa euro no natokana ho an'ny Madagasikara amin'ny alalan'ny Fed andiany faha120 nahitana fiakarany teo amin'ny 320 tapitrisa euro io famatsim-bola io raha oharina tamin'ny vola azontsika tamin'ny alalan'ny Fed andiany faha10 mbola miandry ny fivoaran'ny raharaha politika eto amintsika nefa ny fankatoavana io famatsim-bola io avy amin'ny vondrona europeana isany ireo fepetra takina amin'izany ny fanendrena ny prime ministre sy ny fananganana ny gouvernement raha tsy ahivina dia nanomboka tamin'ny 9 jona 10 no niato ny famatsim-bola avy amin'ny vondrona europeana sitraka Ravony Arson no mitondra aminao ny andinindin'izay Hatrany amin'ny 230 lavitrisa euro ny famatsim-bola omen'ny vondrona europeana amin'ny alalan'ny Fed faha120 atokana ho an'ireo firenena amin'ny ACP ny 7 faingo iray lavitrisa euro amin'ny teti-bola io. Nahitana fiakarana teo amin'ny 7 lavitrisa euro izay famatsim-bola azo izay raha oharina tamin'ny Fed faha10. Ho an'ny Madagasikara, vola mitetina hatrany amin'ny 100 tapitrisa euro no andrasana amin'ny alalan'ny Fed faha120. Mbola tsy nisy ny fifanantonana na ny fampirarahana teo amin'ny vondrona europeana sy ny fanjakana malagasy mikasika ny fanomezana io famatsim-bola io. Raha tsy ahivina, miandry ny fivoarany raharaha politika ny vondrona europeana raha nambara ny solotena ny vondrona europeana miasa eto Madagasikara. Pour l'Union européenne, ce n'est pas important les noms et les personnalités. Ce qui est important, c'est les institutions. Europeana ny anaran'izay olona hitarika ny gouvernemanta ny zava-dehibe ho anay dia teny famelana malalaka an'ireo ankolafikery politika malagasy andray fanapahan-kevitra. Fepetra takinay kosa hanafoanana zazy Madagasikara izay miatra hatramin'ny 12 ny fanendrena ny prime ministre sy ny fananganana ny gouvernemanta. Mety amin'ny volana martsa dia ho totosa izany raha voahaja ireo fepetra ireo. Ahafahanay mifandray sy mifampiresaka amin'ireo androm-panjakana momba ny fametrahana ireo fandaharana asa hoentina mampandrosan'ny Madagasikara ny fananganana ny gouvernemanta. Isan'ireo mpamatsy vola manohana arabola ny fikojakojana ny lalana eto Madagasikara ny vondrona europeana. Vokatry ny fiatoany ny famatsim-bola avy amin'ny alalan'ny Fed faha10 ny 9 jona 10 sy 20 na ato ny fikojakojana ny lalana tany amin'ny faritra atsimo sy ny faritra atsimo andrefanosy.
apahany amin'ny famatsim-bola ny tetina hatrany amin'ny 770 sy 500 tapitrisa euro no azona ampiasaina vokatry io fiatoan'ny fiara-miasa teo amin'ny vondrona eropeana sy madagasikara io. Tsy misy afa-tsy 320 tapitrisa euro izany. Ireo sehatra mety efa amin'ny ponina toy ny fahasalamana, fampianarana, fanampiana ara-tsakafo sy ny IMO no nampiasana io teti-bola io. Fa iverenantsika vetivety ny resaka trafika na andramena teo vaovao voaray avy amin'ny gendarmerie pirenena izao alina izao moa ty taterina aminao ity voapirofo ary fa misy manondrana antsokosoko ireo tahirina andramena eto amintsika iverenantsika lalindalina kokoa moa izay ao anatin'ny fampahalalam-baovao rahampitso fa ny fantatra dia nisy ny sambo tratra ary nahitana bois de rose miisa 520 sy 300 ary nisy marika ireo hazo ireo izay mijika fa efa voaisa ary efa sezi izy ireo no nisy ny kasa anondrana ihany hoentintsika eto amin'ny fampahalalam-baovao ihany moa ny mikasika izay arahantsika avy hatrany ny andinindininy. Vokatry ny fiaraha-miasa misy eo amin'ny fokon'olona sy ny gendarmerie pirenena dia sambo iray indray ny tratra saika anondrana andramena tao ambinany fokotany Maroloko commune Soavary distriktan'ny Faradofay ny zoma alina lasa teo. Bonary izany ny komandin'ny gendarmerie pirenena eto amin'ny faritra Nosy dia nidina tany an-toerana avy hatrany niaraka tamin'ireo solon-tena lehibe an'ny faritra sy ny forêt ka andramena 520 sy 300 isa ny tratra. Tamin'izany miaraka amin'ireo tatsambo 5 izay efa eo am-pelatanan'ny gendarmerie pirenena amin'izao fotoana izao. Manazava ny mahakasika izany indrindra ny chef d'escadron Randiana F100 Théodile, commandant de groupement faritra Nosy. Tamin'ny zoma zany tokotokony tany amin'ny folo alina tany no navoray antso ny tao amin'ny groupement gendarmerie ty amin'ny faritra Nosy. Hoe misy sambo ao laritra zany mampiahiahy. Nisy moa zany ny fiaraha-miasa tamin'ny fokon'olona sy ny gendarme teto dia nisy tokotra ny fitaovana izay nahafahana nanao ny intervention rehefa tonga tany moa zany dia hitantsika teo fa misy sambo misy marika moa izy io zany sambo miasa amin'ny faritry ny Tuileries iny izy io izay nahatratrarana bois de rose eo amin'ny 385 rondin zany tao anatiny tao ary nisy équipage anankidimy izay efa eo am-pelatanan'ny mpanao gendarme mpanao famitorana sy zareo ato amin'ny forêt zany no niaraka nanao an'le famitorana. Ina zany fa io bois de rose tratra io zany dia anisan'le bois de rose 1500 saisie izay volana vitsivitsy zay. Zany hoe raha aravina zany izy nisy bois de rose 1500 saisie zany amin'ny toerana eo akaikin'io nahatratraran'le sambo io io ihany zany no naverin'reto olona reto zany ny récupérevana. Zay zany le fipetraka. Iny vaovao iny ihany koa no iampitatsika amin'ny vaovaon'ny fiarahamonina tao Lapaty misa araka amin'ny zato no tratran'ny gendarmerie pirenena tao Ambohimanga Atsimo distriktan'ny Ifanadiana olona enina no tanana amponjavonjomaika amin'ity raharaha ity ny fitoriana izay napetraka ireo tompo-pasana no nahafahana ny sambotra azy ireo ny telo izay olona avy any Ambositra ary voalaza ho mpivarotra ny tao Lapaty Zorakotony indrina no mitondra ny andinindininy. Tsy vaovao intsony fanampiam-baovao indray ireto tratra ireto. Tsy mbola fantatra koa ireo mpampiasa vola be sy ireo tena alohandoha misorona amin'ny resaka vakifasana sy alatra tao Lapaty efa ho folo taona izao anatin'ny faritra maro eto Madagasikara dia mbola manao toy vakana ny fisamborana an'ireo irakiraka sy mpitondra ary mpamindra entana. Olona enina indray no voasambotra amin'ity raharaha tao Lapaty ity tao amin'ny Ambohimanga Atsimo distriktan'ny Ifanadiana tamin'ny faraparan'ny volana febroary lasa teo ary tany Ambositra tamin'ny tapaka volana marsa ity. Tamin'ny tapatapaky ny volana febroary no nisy ny vakifasana ity. Vao tsy ela akory izay olona 470 no voasambotra tany Ambohidratrimo ka nisy mbola mpianatra tamin'izy ireo ary vehivavy ny telo. Tamin'ity farany tratra tany Atsimo ity indray dia vehivavy ny ray. Midika izany fa miandamiambavy ity asa ratsy ity ankehitriny. Ny fitsarana ny mananjary no miandraikitra indray an'ity raharaha ity. Andrasana hatrany manoloana izany hoe izavy ireo tena patron be mpanao ity raharaha ity. Atao inona ireo taonan'olombelona marobe angalariny ireo. Aiza mandefasana azy, ohatrinona ny tena vidiny ary nahoana ny tsy hita izay tena marina momba ny fototry nyity raharaha ity hatramin'izao. Azo ambara aloha fa malemy ny mpitandro filaminana malagasy manoloana ity raharaha ity izay efa ho 10 taona izao no nahazo vahana teto Madagasikara.
fa trano lehibe iray no nyrehitra tetsy Anosy Be io atoandro io. Entana mitety-bidy an-tapitrisany no levon'ny afo tao anatin'ny fotoana vitsy monja. Tonga ara-potoana ny mpamonjy voina ka ny feny afo tsy hitatra tamin'ny efitra hafa. Tsy nisy ny ainana fohy, ny setroka efa nidonaka no hitan'ny manodidina ka izay voataitra ny rehetra samy namoaka ny entana tany an-tranony avy ny tsirairay tamin'ireo efitra ambany. Efitra fandraisam-bahiny sy fatoriana avokoa ireo may ireo tsy nisy ifandraisany amin'ny afo afa-tsy ny herinaratra teo ihany koa moa no nipetrahan'ny compteur-ny jiro ho an'ity trano ity. Voalaza fa mety ho court-circuit arak'izany no antony nahatonga ny afo. Izy io tokony tamin'ny 12 sasany teo dia nisy nidonaka avy etỳ amin'ny farany ambony indrindra. Efitra ray amin'ny farany ambony indrindra nisy ohatrany hoe setroka nidonaka dia nisy ankizy moa lalao tokotany satria zany amin'ny 12 zany lera fisakafoanana dia eo fisakafoanana izay no nisy niteny ilay ankizy hoe misy midonaka ao ambony. Rehefa nijerena moa ilay izy dia hoe mainy ny trano vonjena ny famohan'entana, vonjena ny antso mpamonjy voina. Ka isaoranay manokana aloha mpamonjy voina fa vetivety ny natongavany. Ny entana aloha dia be simba satria famakana misy ny may moa dia efa tsy tenenina intsony fa ny navoaka indray ary mbola misy lasan'ny olona ny sasany. Eo amin'ny pejy ny fananantany kosa indray dia tsy nahomby 100% ny fanavaozana ny fananantany napetraka nanomboka tamin'ny taona 2010 raha ny nambaran'ny syndicat-ny inspecteur des domaines et de la propriété foncière amin'ireo lohahevitra nentina hanatsarana ny fitantanana ny fananantany natao ankilabao ny fampijirana anaty solosaina ireo antotanisa mikasika ny fananantany. Ny fanavaozana ny lalàna mifehy ny fananantany sy ny fampiofanana eo amin'ny sehatra ny fananantany vokany mbola tsy nahitana vahaolana maharitra ny ady tany tao anatin'izay 7 taona nametrahana ny fanovana izay. Mitana ny lohalaharana ny raharaha ady tany eny amin'ny fitsarana amin'izao fotoana izao raha ny antotanisa resaka ady tany ny 700 isan-jato ny raharaha iandraketan'ny mpisolovava iray isan'ireo antony ampiakarana ny raharaha eny amin'ny fitsarana ny fisian'ireo karatany osoka misy amin'ireo tompon'ny tany ihany koa no tsy manana ny antota-taratasy ahafahany manamarina fa azy marina ny tany manolotra sosikevitra. Araka izany ny syndicat-ny inspecteur des domaines et de la propriété foncière de Madagascar na ny SID PFM eo amin'ny fanatsarana ny fananantany eto Madagasikara isan'ny tolo-kevitra arosin'izy ireo ihany koa ny fananganana ny ministeran'ny fananantany fa ankoatran'izay dia tokony ampijirina eo amin'ny politika mpanjakana ankapobeny ihany koa ny sosikevitra arosin'izy ireo. Arahantsika ny fanampanazavana. Misy document no karakarainy volavolainy ny inspecteur de domaine teknisianina ambony atao fananantany ho atolotra ny mpitondra mahakasika ny politika ankapobeny ny fananantany eto Madagasikara ka raha io no ampiarina amin'ny atsakany sy andavany dia atao anatin'ny 10 taona dia ovovany olona fananantany eto Madagasikara vita titre Madagasikara ka nenay zany atao amin'ny sampandrarana fananantany teknisianina ambony fananantany inspecteur des domaines dia miteny fa ny sécurisation foncière optimale dia ny titre ihany no afaka miaro ny malagasy rehetrarehetra. Pejy hafa kosa indray tototry ny asa ny fiainan'ny olona ankehitriny nefa tsy afa miala amin'ny tantara mampiasa ny antsoina hoe stéréotype ny ankamaroan'ny olona ankehitriny miova endrika arak'izany ny fiarahamonina miova ihany koa ny fomba fijery sy ny fomba fisainana manana fomba fijery manokana izay zava-misy izay ity mpanakanto ity izay miezaka ny ampita ny fomba fisainana amin'ny hafa amin'ny alalan'ny kanto fanehoana izay fomba fijery izay no voizin'ny pratina manomboka raha ampitso 17 martsa hatramin'ny 20 aprily izao eny amin'ny CRAM Université Antananarivo. Fanampanazavana ary. Zavatra hita andavanandro ilay izy satria efa efitra faneritra fa ela mihitsy hoe mandinika inona zavatra miseho raha vao mivezivezy ohatra maka bus, maka taxi, mandeha amin'ny toerana isan-karazany dia eo mijery ny fomban'olona rehetra ary ny fomba koa dia inona ny comportement ko par rapport an'izay fa
ny stéréotype zany matetika zavatra misy lanjana hoe tsy voatery olona ray ihany mitondra anazy fa olona maromaro zany manaiky hoe ty stéréotype dia manaraka daholo ny olona. Ohatra hoe vehivavy karazana stéréotype rey zao manino hoe vehivavy tsy maintsy mamafa foana manao laksy zavatra ohatr'izany zany resaka vazivazy ilay izy fa zay zao karazana stéréotype anankiray dia sexisme zay stéréotype ohatra. Sehatra mahakasika ny tanora kosa indray tsy ampy ny fampahafantarana an'ireo mpianatra ireo lalam-piofanana mifanaraka amin'ny asa kasainy atao ho an'ireo mpianatra ao amin'ny kilasy famaranana ohatra dia atao fotsiny izay ahazoana ny mari-pahaizana baccalauréat amin'izay sokajy manavanana fa tsy arakaraka ny asa vinavinaina atao. Tamin'ity taom-pianarana ity dia ny série A2 no be mpisafidy indrindra amin'ny fanadinana io. Mpianatra miisa 4,4 no nisoratra anarana tamin'ny sokajy io. Sitraka Ravony Arson no mitondra ny andinindininy. Antony iray mampitombo ny tsy fananana asa eto Madagasikara ny tsy fisian'ny tolotra raha oharina amin'ny tinady. Noho ny tsy fahampiany ny fampahafantarana an'ireo mpianatra ireo seha-piariana misy sy ireo asa foroniny mivangongo amin'ny sehatra vitsivitsy ireo mpianatra vao navita fianarana. Mbola tsy misy aloha hatreto sampana manokana misahana izay fampahafantarana ireo mpianatra ny lalam-piofanana tokony arahany arakaraka ny asa kasainy atao. Ny mpampianatra zany no tena manampy ny mpianatra amin'ireny dia ny rehefa amin'ny fotoana hividianana ny série na elanelam-potoana iny izy dia miresaka amin'ny ankizy hoe raha anao série izao ianao dia reto avy ny asa mety ataonao dia manoro hevitra zany ny mpampianatra amin'ny orientation ny ankizy. Indrindra ihany koa moa ny mpampianatra ny tena mahita ny noty hoe inona ny tena manavanana amin'ny. Raha ny tokony ho izy manomboka any amin'ny kilasy faharoa dia tokony hanomana sahady ny fidirana eo amin'ny sehatry ny asa ireo mpianatra amin'ny alalan'ny fisafidianana ny sokajy mifandraika amin'ny asa vinavinainy atao. Tsy izany anefa ny zava-misy ho an'ny rehetra. Série ataoko no mbola andalana hoe safidy anazy tsara zany. Inona ny anton'izay hoe mahatonga an'izay hoe mbola tsy fantatra mazava tsara ilay série atao? Satria mbola mijery hoe fahaizana ao an-dakilasy, ao an-dakila hoe ahoana sy ahoana tsara. Ny safidianana zany arakaraka an'ilay noty azo tany ampianarana tamin'ny seconde. Izay ny fomba safidianana. Fangamo tsy miankina amin'ny hoe asa tiana atao tsy fa fisafidianana série. Ka io koa arakaraka ilay fahaizana ihany fa fahaizana ny tena mitondra anazy. Manoloana an'izany isan'ireo sosikevitra aroson'ireo mpampianatra ny tokony ahafantaran'ireo mpianatra hiditra amin'ny kilasy faharoa ny asa tiany atao. Ho anahy zany amin'ny mpampianatra anahy indrindra moa za preuve ny seconde dia mahita hoe voalohany indrindra aloha tokony anana tanjona zany ny mpianatra. Efa hiditra aty amin'ny lycée izy manana tanjona. Io zany aloha hoe anala bac izy dingana sy maintsy lalovana izay. Fa ny tanjona dia hoe inona ny eritreretina tiana atao rena amin'ny bac. Tamin'ity taom-pianarana ity ny sokajy A2 no be mpisafidy indrindra ho an'ny fanadinana baccalauréat ho an'ny eto Antananarivo. Mpianatra miisa 4,4 no nisoratra anarana tamin'ny sokajy io. Amaranantsika ny vaovao avy eto an-toerana raikitra ny lalao lehibe dona miverina etsy amin'ny kianjan'ny Maki Andotam-penaka ny alahady ho avy izao. Ny ekipan'ny 3FB hikatroka amin'ny TFMA avy etsy Ankasina ary ny UAS Cheminot kosa dia hifandona amin'ny Tamma Anosibe hiady ity lalao famaranana ity satria ireo samy sangany ao anatin'ny top 8 no hifampitady ao anatin'izany. Marjonary. Dona be miverina ny lalao baolina lavalava izay atao etsy amin'ny kianjan'ny Maki amin'ny alahady ho avy izao. Lalao famaranana avy hatrany moa izy ity. Samy anala velona na ny B7 na ny 3FB. Ny 3FB hikatroka amin'ny Boakely Manohatra Avetsy Ankasina ary ny B7 kosa hifandonina amin'ny Tamma Avetsy Anosibe. Ho afaka raha tsy ho afaka izay velona izay. Izay izay manala velona amin'io fa tsy maintsy solonay ary tena vonona tsara mihitsy izay. Solo be Silio amin'io mety tena bataille ambony terrain mihitsy. Ahoana izay Silio? Tazominareo ve mivela aminazy? Io tsy maintsy tazominay fa io nareo mahita izy fa mamono voakitsy mety
tsy maintsy maresy zay ka ninina nataony eo resy lahy ninina nataony lahy zay taminy mampaela alongezany io moa zany dia esaky izay club TFMA hitazona ny velanay hatramin'ny farany zay zany amin'io fotoana indray zany nanalana ivelanay zay tsikivy zany manala ny ivelo io tsy maintsy azo ataonay zay fomba lesina ny flesy zany dia manasa-pity bola lavalava mba ho avy maro be amin'ny alahady fa hita lalao tsara be koba alahady vava maro vonina zava-dehibe ho an'ny mpiarakara no nanaovana izay fanalana vela izay izahay dia tsy zoviana intsony amin'ny fiarah-miasa amin'ny tontolon'ny ringby fantatray tsara ny etaetan'ireo filovana misy eto amin'ny faritra Analamanga indrindra na any amin'ny faritra azy koa izay indrindra tena antony lehibe nanaovanay an'izao hetsika izao voalohany eo amin'ny topohitsy aloha dia nangetaeta ireo filovana izay tsy tafakatra zany hanala vela amin'ireo nandresy azy fa indrindra zany ireo le filovana le 3e division antitra anterinay mihitsy fantatray tsara no manairana an'ireo filovana ireo resaka ara-pitaovana satria dia tsy mba manana président na sponsor izy ireo hoentina hiatrika ny tompolalaovana fa dia ny fitiavana no hoentina manatanteraka an'izany ka anampinay an'izy ireo indrindra ny tena hanaovanay an'izao hetsika izao samiazona ny vela ary ireo mpanala kosa dia ezaka ny anala izany satria dia tsisy lalao tohitohy intsony amin'ity tompilalaovana ity vaovao vao nilatsaka izao ariva izao kosa tao anatin'ny filan-kevitry ny minisitra izay notanterahina androany fanendrena ny roinantenaina Rasoamaromaka ho talen'ny directeur du service autonome de maintenance de la ville d'Antananarivo na ny SAMVA. Languine Rakotoarvelo, ou directeur général par intérim de l'Office malgache des études et de la régulation des télécommunications, Nani Omert. Ny filan-kevitry ny ministra izay ihany koa no nanendry any Liva Rarinony Rabaroelina ho talen'ny arifenitra na ny directeur du protocole eo amin'ny fiadidinany Republikan'i Madagasikara. Fa vaovao avy any ivelany kosa indray no anoizantsika izay vaovao izay amaranantsika raha ny marimarina kokoa ny vaovao. Nahitana fitaovana mitsingevana 220 ny zanabolana frantsay androany tsy mbola voamarina ny an'ilay fiaramanidina ny Malaysia Airlines andreto fitaovana hita ireto mahatratra 500 sy 200 kilometatra manakaiky ny Australie no nahitana izany efa tokony hanomboka ny fikarohana any amin'ny farany ranomasina ankehitriny sakana kosa raha ny nambaran'ny manampahaizana ny fisian'ilay volcan sous-marin izay manakaiky ny faritra anaovana ny fikarohana ka mampanano sarotra ny fidinana any ambanin'ny ranomasina etsakilan'izay dia manana 2 herinandro sisa ireo mpanao fanadihadiana hitadiavana ny boîte noire aorian'izay. Tsy misy intsony ny fepetra rehetra anamarinana ny antony tsy fahitana ity Boeing ity mbola manjavozavo araka izany ny fahitana ilay fiaramanidina sy ny nahafatesan'ireo mpandeha miisa 730 sy 200. Fa vaovao avy any ivelan'izay hatrany saingy ny vaovao mahaliana toy ny mahazatra antsika mahavarina ny fitiavan'ireo vahiny ireny fanatanjahantena maherisetra ireny na ireo sokajiana hoe sensation forte izy ireny izay mbola tsy dia mahazo vahana raha ny eto amintsika manokana fanatanjahantena mampiakatra ny adrénaline karazany maro toy ny saut à l'élastique ity fanatanjahantena ity izay norombahan'ny Colin Phillips nandritra ny telo taona tamin'ny zava-bita miavaka maneran-tany tao anatin'ny 720 ora no nahavitany fitsambikinana amin'ireny elastika ireny miisa 150 avy any ambony grue efa ho 700 metatra arahantsika avy hatrany ny famitsinana izay vaovao izay miaraka amin'ny Aingo Rakotoarso. Telo taona izao no nandrobahany Colin Phillips ny diplômany Guinness eo amin'ity taranja ity. Nanomboka ny taona 2024 izy no namonjana ny zava-bitan'ilay teratany afrikana tatsimo nitsambikina tamin'ny alalan'ny elastika in-500 tao anatin'ny 420 ora. Tamin'ity indray mitoraka ity na dia tsy tratra aza ny tanjona napetrany ahafitana fitsambikinana 100 ambony irony fibatana entana mavesatra fampiasaina amin'ny champetier irony na ireny antsoina hoe grue mahavarina ny zava-bitany ity lehilahy 13 taona ity.
ity. Raviravy eny ambony efa ho 700 metatra tsy mitsatoka amin'ny tany no misy ilay karazana kabinina kely. Avy eo izy no mitsambikina ary milatsaka aty ambany. Niverina indraiky amin'ny 50 ity fihetsika ity. Mazava ho azy fa tsy ataotao foana ny toy izao. Ny lehilahy ihany koa dia efa matianina amin'ny toy karazana fitsampikinana amin'ny toerana avo toy izao. Na izy aza teo am-panatanterahana ity fanamby ity, nandona hazo, folaka tanana, na dia nisy aza ny famerimberenana ambolana maro mialoha, tsy nahasakana ny mety isinodona kely tsy ampoziny, toy ny hoe fanina sy ny arerahana. Nijanona teo amin'ny 150 araka izany ny isan'ny fitsampikinana vitany. Zava-bitany ekeny ekipan'ny Guinness ho niavaka ka nanomezana azy tamin'ity taona ity indray ny diplôma tamin'ity taranja iray ity. Fanamby amin'ny taona manaraka ny tsambikina eo ambony Burj Khalifa, ilay fandrenana avo indrindra maneran-tany any Dubai. Mananika hatrany amin'ny 820 metatra ny avony. Raha ny eto amintsika aloha hatreto, mbola tsy nisy ny nametraka fanamby mitovy amin'izao. Ny ankamaroany malagasy ihany koa tsy dia tia setrasetra loatra, fa eo ihany koa ilay hoe mamy ny miaina sy ny hoe aina lahatokana, ka raha zavatra hafaty toy izao tsy setrasetrana. Ny fandaharana kolotsara iarahana amin'ny Minso no arahinao avy hatrany ao aorian'ny vaovao afaka fotoana fohy izay. Eto amin'ny sampana fampahalalam-baovao kosa dia mankasitraka anao niaraka taminay tao anatin'iny fampahalalam-baovao iny ary manome fotoana ho anao ho amin'ny rampitso indray velomary tompoko.